Faly miarahaba gazety misaotra anareo koa tonga manodina anay sy maka ny vaovao izay ataonay solombavam-bahoaka telo amin'ny firenena izay manohatra ny fomba fanadina ny lalàna anankitelo iny fa miampy lalàna anankiray koa ilay lalàna ZES nazone économique sociale izay tsy tafiditra tao anatin'ny jour dia nanao lettre de réserve izahay antoko TIM, antoko MAPAR, antoko MMM ary ireo indépendant dia samy nanao lettre de réserve daholo mikasika ny fandaninan'iny lalàna iny. Ny antony dia voalohany indrindra tsy narahana zany ny procédure na ny procédure parlementaire amin'ny fandanina lalàna. Rehefa amin'ny fotoana ohatran'ireny dia vakina ny tatitra, vita ny famakina tatitra dia mandeha amin'izay ny fanontaniana hoe iza manakabara dia mandeha ny débat dia mametraka fanontaniana na amin'ny teny izay observation izay tiany tenena ny fomba-bahoaka dia mamaly ny gouvernement izay tompony lalàna. Ny zavatra hitanareo nefa dia tenenina izahay nosakanana tsy navela hiteny nitapenam-bava izay tsy mety mihitsy amin'izany règle parlementaire zany satria mananjo hiteny zay fantany momba ny lalàna io na icrique izy na hiteny izay mahatsara ny lalàna io ary hitondra ny sosokeviny ihany koa ary indrindra ny fandresen-dahatra amin'ireo député namany. Hitanareo tsara zany fa tonga dia ozy izy ny filohan'ny fiantomera-pirenena hoe tsy misy débat itsonga vita tamin'ny farany zany tongotsika dia hita tamin'ny article paragraphe. Zay aloha zany dia mifanohatra amin'ny constitution, mifanohatra amin'ny règlement intérieur ny Assemblée nationale. Ny faharoa, ny tompon'ny lalàna, ny prime ministre izay izy zany no tompony satria izy ny ministry Atany dia mbola manana fotoana ihany koa hanazavana sy handresena lahatra momba ny lalàna ary manana didiny koa izy mamaly izay fanontaniana sy izay remarque hoe misombabahoaka tantindra ny tolana ty zany moa zany hoe sady tsy manana droit amin'ny teny tapenam-bava ny sombabahoaka ny fomba ny nampifidianana anazy dia hitanareo fa tsy mandeha araka ny tokony izy izay fa nary tonga antsika resa be hoe nisy antokona député izay nidina tany amin'ny hôtel Condor izay tsy verenana intsony fa ny tao anatin'ny salle kosa ny fantatray dia reo olona reo dia natao ohatran'ireny olona migadraina ireny ary na raha maso tsirairay misy olona miambina varavarana ary rehefa nataony izy zay no antony natonga anay mivoaka tao anatin'ny trano rehefa tsy navela ny teny ahafahanay manisa tsara firy ny isa tavela tao 5:70 no isa tavela tao fa hatramin'ny olona ampiasan'ny assemblée irasaina manisa ary dia efa volavolaina tsy teny ny isa marina ka izany rehetrarehetra zany metinay prova ty amin'ny HCC fa ny loi organique tsy lany raha tsy mahazo ny atsasamanila ny membre ny Assemblée nationale dia 9:70 zany ka raha 5:70 tsy milany zany loi organique zany. Aloha zay ny faharoa ny fomba fandaninan'ny lalàna dia fantatrareo fa loi organique ny travaux de commission raha firy andro no natao lalàna telo 245 article lalàna vavoloa ny lalàna faharoa sy fahatelo ao anatin'ny ora vitsivitsy ataontsika hoe nanomboka tamin'ny 24 hatramin'ny 4 dia lany tsy nisy resaka ninina fa dia hoe lany ny lalàna loi organique zany dia fahitana fa misy zavatra tsy marina ary tsy mety fomba fandaminana zany lalàna zany noho zany rehetrarehetra zany zahay dia efa niteny fa manohatra ny fanaovana kolikoly efa niteny izay atsaharo ny kolikoly ok zay ny kolikoly raha mbola misisika amin'izany mbola misy ny profo maro zay efa hitatsika ary mbola ho avoakanay amin'ny fotoana mamety anazy rehetra fa rehefa miala veto izahay zay nanaovanay lettre de réserve eto sy miprofo ampisehonay atao amin'ny HCC izay gardien ny constitution ahita tsara izy fa tsy mandeha amin'izay ozy nandaninan'iny lalàna iny lalàna tsy lany ara-dalàna lany tamin'ny alalan'ny kolikoly fa lalàna ihany koa tsy hitondra tsy mahasoa firenena tsy hitondra fidinina eto amin'ny firenena dia zany rehetrarehetra zany no napetraka eto fa miala veto izahay dia tafapetraka somatsara izy ity dia andeha ho any amin'ny Bianco izahay ho any amin'ny Bianco dia andray izahay no manamafy ary ametraka amin'ny fomba ofisialy izay plainte napetraka iny mikasika an'izay kolikoly avo lenta mitranga tao amin'ny Assemblée nationale zay